Atao anatin'ity vidéo ity indray isika dia hijery indray ny fahamarinan'ilay linceul de Turin satria misy manko olona miezaka sy manaparitaka mihitsy miteny hoe tsara ny Jesosy Kristy izany hono iny sary amin'ny linceul de Turin iny. Dia ny zavatra tsara ho fantatry ireny olona ireny aloha dia na tsara ny Jesosy Kristy ary iny dia sady tsy mampiova no tsy mampihena ny finoana kristianina mihitsy fa andinga mba ho jerevantsika lalina hoe raha tsara ny Jesosy Kristy tokoa ary iny dia mba sariniza re zany ary iza ny nanaboatra anazy. Zay zany no tokony hovalian'ireny olona ireny. Fa ho an'izay tsy malala aloha ilay linceul de Turin dia lamba mirefy eo 4 metra eo ilay izy misy sarin'olona maratra be ary voafantsika ny tanany sy ny tongony ary voalefiny izy ary misy sarina fehilotsilo eo amin'ny lohany. Dia maro be moa ireo manampahaizana nanao fanadihadiana makasika an'io lamba io fa nijerevantsika voalohany dia ny storpa moa dia vondrona sientifika ary tsy katolika ary tsy idirany resaka fivavahana fa niorina tamin'ny 1978 izy ary ahitana manampahaizana sientifika maro be misy avy amin'ny NASA, misy avy amin'ny Air Force, misy avy amin'ny FBI sy ny sisa maro be dia hita tao anatin'izay vondrona izay. Dia ny tanjon'izy ireo moa zany dia anao fikarohana sientifika momba n'ilay lamba hoe ahoana ny avian'ilay sary tamin'ilay lamba ary sariniza mety ho sary amin'io lamba io. Dia vokatry ny fikarohana nataon'izy ireo dia voamarina aloha fa tsy sary hosodoko aloha ilay izy, zany hoe sary tsy vitan'ny asa tanan'olombelona zany. Tsisy loko na rano mainty ihany koa fa raha tena ran'olombelona tena izy ny amin'ilay lamba. Ary sary negatif ilay izy izay tsy misy fitaovana na avitana sary tahaka izany mihitsy raha tamin'ny andro ny moyen âge ary lazain'izy ireo tsara mihitsy hoe na amin'izao fotoana izao arany dia tsy misy sientifika afaka mavita sary mitovy amin'ilay sary tahaka ny amin'ilay sary amin'ny lamba. Zay mahatonga na mametraka fanontaniana foana amin'ireo olona tsy mino an'ilay lamba hoe raha tsara ny Jesosy Kristy ary ilay izy dia mba sariniza re zany ary iza ny nanamboatra anazy satria ireo sientifika milaza mazava tsara hoe sary tsy vitan'ny tanan'olombelona ilay izy ary tsy misy fitaovana afaka nanamboarana an'ilay sary tamin'izany fotoana izany na amin'izao fotoana izao arany. Dia ny fanadihadiana ho jerevantsika faharoa dia ilay fitsapana carbone 14 izay natao tamin'ny 1988. Dia ny tanjona tamin'ny fitsapana io indray moa zany dia ahafantarana hoe tamin'ny noviana tokoa arany ny daty izay nisian'ilay lamba zany. Dia io manko no entin'ireo olona tsy mihina noerana hoe tsara Jesosy Kristy zany iny satria nivalany tamin'ilay carbone 14 dia hoe nanodidina ny 12e siècle hatramin'ny 3e siècle ilay lamba nisy an'ilay sary zany hoe tsy mitombona zany hoe sarin'i Jesosy Kristy zany ilay izy raha arak'ilay carbone 14. Kanefa dia ireo manampahaizana sientifika ihany no milaza sy manazava fa tsy mitombona ny valiny azo tamin'ny fitsapana tany carbone 14 iny ary tsy zany mamory ny faraisitsika ohatra an'izany sorsa dia hitanao eo ambany afaka virifeny rehetra tsara mihitsy fa ohatra zao Raymond Rogers zao dia nilaza mazava tsara mihitsy hoe ilay lambana izay nanaovana fanadihadiana tamin'ny carbone 14 dia sombony fotsiny tamin'ilay lamba ary tsy vitan'izay fa mbola nisy nanampiana sy nanamboarana tamin'ilay lambana nanaovana fanadihadiana. Dia tsara marina aloha fa Raymond Rogers io dia olona tsy katolika fa olona manampahaizana sientifika izay isany nanao fanadihadiana tao anatin'ilay vondrona storpa tamin'ny 1978 any ary agnostika izy zany hoe tsy kristianina ary izy ihany koa raha tamin'ny voalohany dia isan'ireo tsy niny ihany koa makasika an'ilay hoe sarin'i Jesosy ilay sary amin'ny linceul de Turin fa tamin'ny 2005 izy dia nilaza mazava tsara hoe tsy mitombona ilay daty navoaka tamin'ny fitsapana tamin'ny carbone 14 izay milaza hoe tamin'ny 12e siècle na 13e siècle nisian'ilay lamba ary namafisy ny mazava tsara mihitsy hoe efa nisy taloha be an'izay fotoana izay ilay lamba amin'ny linceul de Turin. Hatreto kosa aloha zany dia tokony ho azonao hoe sary tsy vitan'ny tanan'olombelona ilay izy araka ny fanazavan'ireo manampahaizana sientifika fa vokatry ny azavana tapoka na tonga an'ilay sary ary tsy possible ihany koa hoe sary noforonina ilay izy satria tsisy fitaovana no entina nanambarana an'ilay sary tamin'izany vanim-potoana izany ary ihany koa
diso ny valiny daty tamin'ny fitsapana tamin'ny carbone 14 fa andeha ho jerevantsika andrarany hoe ahoana ny trano lazain'ny fikarohana mahakasika ny hoe tamin'ny noviana zany ny daty nisin'ilay lamba dia voaingana kely tamin'ny 2022 dia nisy indray fanadihadiana natao momba n'ilay datin'ilay lamba indray spectroscopie infrarouge sy x-ray diffraction izay nataon'ny professeur Liberato de Caro no naniosina nambara mazava tsara indray fa possible mihitsy tamin'ny premier siècle no nisian'ilay lamba zany hoe tamin'ny andron'i Jesosy Kristy zany ny source dia io afaka jerevanao io ambany io afaka jerevan'ny olona rehetra ka sariniza tamin'ny premier siècle ary no aseho an'ilay sary ratsarin'i Jesosy Kristy izay sary vokatry ny hazavana tampoka misy ratra be ary misy raha tena izy eo aminay lamba ary raha tipa be izay entre parenthèse raha mitovy sokajy an'ilay miracle eucharistique tany l'anciano sary izay maneho fa voafantsika ny tanany sy ny tongon'ilay olona eo amin'ilay sary ary voalefina ihany koa izy ary misy sarina filitsilo eo amin'ny lohany iza tamin'ny premier siècle ny asehon'izany sary zany ratsarin'i Jesosy Kristy kanefa ilay sary arany tsy vitan'ny asa tanan'ny olombelona ny tena marina dia ireo scientifique fotsiny no tsy te hiteny anareo mivantana hoe tena sarin'i Jesosy Kristy io fa tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy irery ny candidat tena hoe mahafeno ny fepetra rehetra manatanteraka ambaran'ilay sary izay efa voalaza amin'ny faminaniana maloha fa hijaly sy ho vonoina ary tanteraka izany tamin'ny izy tetỳ ambony tany feno ratra ny tenan'ny ray manontolo no fatsihana teo ambony azo fijaliana zay ilay aseho an'ilay voafantsika eo amin'ny tanana sy ny tongotra ary voatsindrina ihany koa ary nosatsohana an'izay fehilotsilo izay ary nivokatra nahatonga an'ilay sary dia rehefa izy nitsangako velona vokatra ilay hazavana tapoka izay iseho tamin'ny tenany rehefa izy ilay vatana izay nijaly iny zany rehefa niova vatana be voninahitra vokatry ny hazavana tapoka tamin'ny vatana iny natonga an'ilay sary tamin'ilay seul de Turin izay sary voapirofon'ireo scientifique fa sary tsy nataon'ny asa tanan'olombelona sary tsy hosodoko fa misy raha tena izy fa vokatra ny hazavana tapoka ka izany fanazavana izany akory dia tsy hoentina hoe anerenanao hoe ino an'i Jesosy Kristy fa mba hatonga sainanao fotsiny ihany fa tena nisy Jesosy Kristy izay nohon'ny kristianina ary tena misy proof akoatra ny soratra masina ara-tantara sy ara-scientifique izay manamarina fa tena nisy Jesosy Kristy ary nijaly sy maty izy noho ny famonjenantsika ary nitsangako velona izy fa tsy hoe nijanona tao anatin'ny fahafatesana izay manaprofo ny mandriamanitra anazy araka nefa nolazainy meloha ka eto tsy misy manerana hoe tsy maintsy mino ianao fa ianao no misafidy efa nambara aminao marina momban'i Jesosy Kristy ka anjaranao sisa no misafidy na ianao hijanona eo amin'ny toerana misy ianao amin'izao io na ianao hisafidy ny ino tahaka an'ireo kristianina marobe fa ataoko eo alohanareo izao fiainana sy ny fahafatesana anjaranao iza no misafidy ianao no misafidy